mafioty sy atesy ho antanaka ifandimby no tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenentsika. Koa rehefa vita azy ny fifidianana voalohany izay atreatsika dia ny solombavam-bahoaka voafidy no anolotra io prime ministre avy amin'ny antoko na volikely na misy. Ary io prime ministre io no anarana ny gouvernementa firaisam-pirenena izay miankina amin'ny saramisy na ny solombavam-bahoaka ny solotenan'izy ireo ao anatiny zany gouvernementa izany. Ary io gouvernementa firaisam-pirenena io no anomana ny conférence nationale izay amolavolana ny lalam-pamonjenana vaovao. Ny solombavam-bahoaka kosa no andana izany lalam-pamonjenana vaovao izany. Rehefa vita zany rehetra izany dia hiditra any amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy. Dingana amplamina sy irosony any amin'ny repoblika fahefatra izany rehetra izany. Ary ny teny ministra teo ary araka ny tanjona apetaka ny fitondrana tetezamity dia mba ho fifidianana madio sy mangarara ary voalohany eto amin'ny firenena izany fifidianana izany. Satria inona moa takin'ny mpanompolitika amin'izay dia mba ahafahantsika mametaka ny komity mario-tena misahana ny fifidianana mikitsika zany ary hoatontsika ankehitriny. Toy ihany koa ny mikasina ny espoir nareo apetatsika ary efa mitakiny ny nanontona filavana na ny mpanompolitika na ny vahoaka malagasy mba tsisy miosika intsony ary mba hametahana ny vitaindika tanjona apetatsika amin'ny fifidianana rehetra zay nympandimety narovana vitandika fa malalaka hoe amin'ny fifidianana afaka milasaka aloha zay te lasaka raha horaisitsika tontony fifaninanana ara-tomobiliny tony ny fifidianana matotsika na kanfiteniny tanora hoe tony ny rahy mitony zay manana fahindianam-pandeha angenangiro. Fa rehefa misy ny raha tia dia tsy maintsy misy ihany koa ny visite tekniky. Kanefa raha visite tekniky dia mino raha miditra ny fiara voalohany dia ozy izy ny tsara hoe efa mandritroka loatra ka tsy tokony faninana intsony. Raha misy ndraiky fiara-paharoa tsy ahitana piesy tony fa misy rano visite ihany koa. Raha visite ny fiara-pahatelo dia araky ny fitenenana hoe course ka tsy aza ny faninana intsony. Ry vahoaka malagasy miaraka masika izay na dia eo aza ny olana sy ireo fahasaganana samihafa izay zavatra nolazainay dia tsy maintsy hotanteranay. Hotanterana satria tombontsoa ho an'ny mpiretan-drazana ho an'ny firenena ary ho an'ny Madagasikara izany. Nataonay ary ho ataonay daholo izay mety rehetra amin'ny fomba rehetra ahafahana mametaka ny tanjona izay tiantsika ho apetaka ho an'ny firenena mantsiditsidy. Ary milaza aminareo aho fa tsy misy masy tsy rehefa mizoto ary tsy maintsy ho avotatsika tsy maintsy ho avotra ny Madagasikara. Hatramin'ny mitsanganany fitondrana tetezamita tokoa mantsy nandritra izay folo volana lasa izay dia efa nisy dingana naleatsika nakany amin'ny fanivana. Tsapako nefany sy fantatra ny fanantenana sy ny etaeta misy ao koa ny Madagasikara avy. Rehefa atao anatin'ny taona maro
no niandrana izany fandrosoana izany ary nanao ezaka rehetra mba ahasongavana amin'izany fapa sy fantatro ary fantatro ihany koa ny ariasy sy ny tetitely misy amintsika amin'ny hoavy ny taranaka faramandimby ary ao amin'ny hoavy ny firenena etseo ny amponao fa tsy voaozona ho fadiranovana isika fa afaka mihoatra sy miavitra ary manafiteny tsy misy nateraka ho vato sanatia ka azo mambakainy sy fitahana lavizao koa savasavao alaivambony alaivambany koa ataovy izay avany ny vaso ny farafara nomenamenanitra atsika ny sotoavina ny faireny sy indrindra ny fanamaolona koa izany erirehetra zany izay ao amin'ny firesakakay avy no atao apingy sy fitaovana iadiny ka misondrotana sy ivoarana eo ambanin'ny fitahina Andriamanitra. Tokoklahy sy tokovavy lalasarotra ny lalasika lalasarotra nefa feno fanantenana feno fombiazana izay mankany amin'ny fandresen'ny vahoaka malagasy farifolo matsiki ianareo ny vahoaka malagasy fa tsy anitaka anareo ao tsy amainy aminareo ao ary tsy maintsy milaza manarina aminareo satria zoanareo ny mafantatra ny zavatra rehetra ary indrindra tsy hitsarabelasy na oviana na monovina aminareo ny tena ny tiraritso apetraka dia mahazakany ny fikaisakiny ao anatin'ny fahasamiafana izay no fanaliana apetratsika ny fitoantsika izay tokony mipetraka ao anatin'ny sambobeany Madagasikara mba ho vakoleny ny fakasiavana ny Madagasikara mitondra soa sy fanaminana ao atsika menakavy sy ny firenena iray manontolo reny ity taona vovoaky avyfinyzy ka mba isavany ny zavana azavany ny andro ka mba ahazo ny tena anjaramasoandrony ny sambatan'olona sy ny vahoaka malagasy sy vakivoky ny eri ny voninahitra Andriamanitra ny irotsaka amintsika sy tatana indiatsika ary ny fahasoavana masina arany ihany any no irotsaka ho antsika tsirairay avy mapetraka tanteraka mampitsikisana eo ampelantanany ny ho avitsika ilay manontolo masina tanindrazana misoratokolahy